avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mila madintena ny tsiraray anatin'izao fanavaozana eto amin'ny firenena izao mba tsy ho fanavaozana anarany fotsiny. Tokony hampitombo ny fahaiza miaino ny mpitondra eo anatrehany tsikera sy fanakianana samihafa izay indraindray misy mitombony fa tokony handinika ihany koa ireo entiny sao alahelo toerana ny andreo manaratsy izao fitondrana izao. Tsy tokony niazakazahana amin'ny fanatanterahana ny fanovana tanteraka ny lisam-pividianana aloha ny seni fa miandry ny tapaky ny be sy ny maro amin'ny fikaonandom-pirenena. Tsy lara-pahamiana izany eo anatrehany izao tsy fitezana maro samihafa ao anatin'ny rafi-pikarakarana ny fividianana izao ahoa ny mpanao politika. Tokony ametraka ny politika matipaika hifehezana ny vidim-bokatra ny fitondram-panjakana ahafahana miaro ny vidim-bokatra ny tantsaha amin'ny fotoana miaka-bokatra ahoa ny fanao-kevitra ny solombavam-bahoaka. Naresaka indray tato ato ny fanapozinana ara-tsakafo Etseroa izay nahitana karazana tranga maromaro toy ny tao Anjozorobe. Tokony amafisina eo anatrehany ny fandraisana andraikitra sy roana ireo tranga efa nisy teo aloha namohizana ain'olona maro. Eo amin'ny maresaka irasan'ny pirenena no esoriny filoha Senegaly omaly tsy eo amin'ny toerany maha-Prime Ministre azy intsony ny Prime Ministre sady mpiara-dia taminy teo aloha Ousmane Sonko. Tao ireny ny volana maro nisy ny disadisa teo amin'izy ireo lahy ireto raha ny vaovao azo avy any an-toerana. Izy ireo izay niara-tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny volana aprily taona 2024. Aterina ny arahaba tompoko kilasy tompoko vavao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao asainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mila madinitena ny tsirairay anatin'izao fanavaozana eto amin'ny firenena izao mba tsy ho fanavaozana anarany fotsiny. Tokony hampitomboana ny fahaiza-miaino ny mpitondra ao anatrehany tsikera sy fanakianana samihafa izay indraindray mety mitombona fa tokony handinika ihany koa ireo entina sy alahelo toerana ho an'ireo manaratsy izao fitondrana izao. Matoan-dahatsoratra ny fampahalalam-baovao mahakasika izay. Fanavaozana, manavao, manatsara ny entina nataon'ireo teo aloha ary manatsaratra ny fomba sy paikady tsy nahomby nataon'ireo teo aloha nahatonga ny firenena amin'izao toerana izao. Fa ihany koa manenjika araka ny lalàna raha nisy tsy arak'izay lalàna izay nataon'ireo teo aloha ka fahaizana arak'izay lalàna izay ihany koa izy ireo. Izay no tokony ho hita, izay no tokony ho atao, izay no tokony ho tsapa amin'izao fitondrana fanavaozana izao. Fa izay ve no hita, izay ve no atao, izay ve no tsapa ireo ny fanontaniana mipetraka an-tsain'ny mpanara-baovao ary ny valiny dia roa, eny na tsia. Eny satria maro ireo fomba tsy nentina nataon'ny teo aloha ka tsy hita intsony tao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao. Maro ireo ezaka mipaika avy hatrany amin'ny fiainana andavanandron'ny vahoaka malagasy, nanatsara kokoa ilay fiainany, nampitony kokoa azy, nanala ireo tebotebony ka afaka miainany kalalana izy. Tsy aro voatanisa raha ireo fanavaozana hita sy tsapa raha ho tany saina isaky ny departemanta ministerialy sy ambaratonga-panjakana fa izay no mafy azy. Misy tokoa ilay fanavaozana fa ny irariana, ny tohizany ary ny anatsarana kokoa hatrany ho tonga amin'ilay manakaiky ny mahafapony mpanjifa ny malagasy. Eny ihany koa satria tao maro ireo olom-boatendry no mifanaraka amin'ny fahaiza-manao ny asa nametrahana azy ka ho afaka mamaly ny filana sy izay nakinina taminy ireny mpiasam-bahoaka ireny. Maro amin'ireo manam-pahaizana sy mananatra kefa tsy voatendry mihitsy tany aloha noho ny tsy fanekena fa mila vola vao mahazo toerana, mila malala olona vao voatendry fa tamin'izao fanavaozana izao azo ny toerana noho ny fahitana fa mendrika azy zany araka ny fahalalana ananany. Eny ihany koa satria raha oharina tamin'ireo fitondrana ny fandimby, malalaka kokoa ny sehatry ny fandrararana, tsy misy teritery, tsy misy tsindritsindry.
raha olombitsy ihany taloha no mahazo ny tsena sy ny fahazon-dalana tsy izany tsony ankehitriny fa efa misokatra malalaka ny tsena sy ny fandrarahana santino an'ireo fa maro ireo nahita sy nahatsapa fa fanavaozana tokoa izao fanavaozana ho amin'ny tsaratsara kokoa mankany amin'ilay fampandrosoana ny firenena maro ireo nahatsapa izay fa tsy vitsy ihany koa ireo milaza fa taony eo ihany eo toa vao mainka aza ny aratsy hoarina tamin'ny teo aloha dia samy namoaka ny anton'izany indray ireo mahatsapa fa tsy misy izay fanavaozana eto amin'ny firenena izay rehefa antoninany aminy hoe tsapanao ve ilay asan'ny fitondrana fanavaozana ny valiny teny hoe tsy satria toa mbola manao kolokolo ihany na tsy amin'ny fitsarana sy ireo mpitandro filaminana sasany ka raha tsy manamboly ianao dia mifototra aminao indray ny fitoriana izay napetraka ao voaroby ianao voasoloky ianao very fananana na niarany tsindry azo lena ka nitory rehefa nitory anefa dia asaina miantoka fiara hitondra ireo mpitandro filaminana andeha hisambotra ilay voapanga mando vola ambon'ilay nolazain'ilay voapanga raha dia azo rariny tsy satria toa mbola betsaka ireo manapatra fahefana etseroa ireo nilaza taloha fa olona akaiky any anina tananankavanany zaroa dia ny anarana ny ova fa toa mbola misy ihany ireo milaza fa avany anina sy akaiky any zaroa amin'izao fotoana izao nahita izao aza fa nanao ny tsinety indraindray izy ireny misy loky sy mamony vorona fa kay tsy olona akaiky azy fa tsy vitsy koa nefa ireo tena akaiky any anina marina ka io fa tonga tokoa ianina milaza fa alamino io raharaha eo koa ireo tapitapoim-pahefana ka lasa amin'izaozao eny an-dalana toa lasa maika lava izany ka mampiasa girofara kokarda sy ny sisa nefa toa olona tsy tokony hampiasa izany akory tsy satria tsy arak'ilay nolazaina ity famatsiana herinaratra sy rano toa nandalo ihany ilay fahasambarana sy fiadanana amin'ny fisitrahana herinaratra amin'ny fotoana rehetra ilana azy fa toa miverina milony indray ilay fahatapahan-jiro sa delestage sa coupure na izay ilazana azy fa toa tapaka matetika aloha ilay jiro amin'ny faritra samihafa manerana ny nosy ny rano koa torak'izay toa ny misitraka ihany no misitraka ny mahazo ihany no mahazo fa ireo rehetra tsy nahazo hatr'izay toa mbola hoe andalana hony fa asa ratsy angamba no lalana ka ela vao tonga tsy misy tsy tsapy izany fanavaozana izany satria izao ary satria reto antony reto hoy ny fanio-kevitra eno eny anivon'ny fiarahamonina eny fehiny maro ireo mahatsapa fa misy ilay fanavaozana fa tsy vitsy koa ireo milaza fa toany eo ihany eo na vao mainka loza aza dia eo no miasa eo no mandinika eo no mijery eo no miaino ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga ny hoe aiza ho aiza tokoa izy ity mitombona daholo ve ireny milaza fa misy tokoa ilay fanavaozana sa sao ireo misolelaka sy ireo matahotra ny overitoerana ka midokadoka lava nahita izao aza fa tsy mety ireo mitehaka rehetra ireo ve tena mahatsapa ilay fanavaozana sa misy hevitra ambadika ireny tehaka sy oby ireny dia eo koa ireo mpitsikera sy mpanakina sy milaza fa tsy misy ilay fanavaozana alahelo toerana ve izy ireny sa fititehana ratsy sa tsy mahita afa-tsy ny ratsy sao misy mitombona ihany ka tokony hojerena sao misy marina ihany izay lazainy fa tsy hita fa tsy fititehana ohatra raha voavaly ireo raha manetry tena ka mihaino ireo tsikera samihafa ny mpitondra maka ambony mandray ambany inona fa ho afa-po kokoa ireo mahatsapa fa misy ilay fanavaozana ary ho resy lahatra ireo mpitsikera sy mpanakina fa mpitondra mahamihaino tokoa ary misy marina ilay fanavaozana ka hiena ireo tsy resy lahatra sy tsy mahatsapa ka moa ve tsy izany no irariana ka moa tsy izany no andraindraina hoe ny mpitondra sy ny entina miara-mizotra amin'ny tanjona iraisana dia ny fampandrosoana ny firenena azo atao anefa izany azo tanterana izany ary tsy andrasana fifidianana tsy andrasana 5 na 10 taona fa naram-pitso ihany aza na izao ankehitriny izao aza rehefa manana fandavan-tena ny rehetra izay lazaina fa tia tandrazana rehetra izay manetry tena rehetra izay vonona ny aino rehetra izay vonona andinika vonona sa ka mikatsaka ny tombontsoa ny daholobe mampandefitra ny tombontsoa manokana tsy tokony hazakazana amin'ny fanatanterana ny fanovana tanteraka ny lisam-pifidianana aloha ny seni fa miandry ny tapaky ny besomy maro amin'ny fokoanandom-pirenena tsy lara-pahamiana izany eo anatrehan'ireo tsy fetezana maro samihafa ao anatin'ireo rafi-pikarakara ny fifidianana io hoy ny mpanao politika Gabin aloha tsy mbola azo antoka fa ho tanteraka eto amintsika fa hijanona ho nofinofy aloha izany fifidianana madio sy mangarahara izany araka ny kisary hita amin'izao fotoana hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika ity farany izay nanamafy fa ny fanafaonana rafitra mihitsy no notakiny antoko politika maro fa tsy ny fanovana olona fotsiny tokony mandray andraikitry ny governemanta amin'ny alalan'ny fanaovana ny volavolan-dalàna sy ny andehanambera amin'ny pirenena amin'ny alalan'ny fanaovana tolo-dalàna hanavaozana tanteraka io rafitra sy lalàna manome vahana ny hosoka hatramin'izay io
Tenerana ve le rafitra mipetraka amin'izao fotoana izao izay ny raitsika hatramin'izay fa tsy ara-dalàna tsy nety ny fomba ny tantanana ny CNI hoe inona le dinika savarana fitadiaviny atao anamasina azy ve anamasina ny CNI ve dia izy no eo sa anao projet de loi mikasika an'izay dia io CNI io zany mbola le lalàna 2015-020 no mamaritra azy amin'izao fa le CNI amin'ny endriny taloha ny mieritreritra novan'ilay izy ohatrany tsy zavatra tsy lôzika mihitsy ny zavatra ataontsika eto amin'ity firenena ity ajanony aloha miandry ny concertation nationale alanina mihitsy ny tany sy ny fanjakana alanina ny firenena tsy iverimberenan'ny krizy eto intsony fa tsy ataoko maimaika ohatran'io tokony ovaina ihany koa ny rindram-baiko na ny logiciel ampiasain'ny CNI hoy ny fanehoan-kevitra voaray notakiana hatramin'izay ny fahafahana manao fitsirihana azy io ary sehatra tsy miankina ao no manatanteraka izany ankoatr'izay tokony ampifandraisina ny ezaky ny fanjakana amin'ny fanoratana ny olo-pirenena amin'ilay fidirana ao anatiny biometrika ity tetika asa ity izay isany hanomezana antoka ny fahatsarany tokotany-pifidianana hisorohana ny fiverimberenan'ny krizy isaky ny 5 na 7 taona izay nampahanitra ny firenena hatr'izay tokony asiana fanovana ihany koa ny andinin-dalàna mikasiky ny fehim-potoana mpitondrany filohan'ny pirenena raha ny fanazavana hatrany eo amin'ilay fotoam-piasana sosikevitra ihany ny hoe sao dia atao 1 taona koa na 7 taona dia tsy miverina indrotso fa indray mandeha ihany mba hialana amin'ilay disadisa politika sy ny kirotana dia ny CNI marina ve tena neutre raha neutre izy dia tokony alefa melo daholo zany ny vola rehetra hikarakarany ny fifidianana fa tsy hoe eny an-dalana eny izy dia mila vola dia lasa misy contrepartie hoe afaka ny ty volity raha ohatra ka malaiky an'ity fanekeny dia efa azo angatahana kongama mandeha numerika le fifidianana takina ny ahaleo tena mifanaraka amin'ny anarany ny CNI na arabola izany na eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mbola sarotra anefa ny hino an'izany raha ny firafitry ny biro maharitra amin'izao fotoana io nitonta ihany no navadibadika ary ireo tompon-daka tamin'ny fanaovana hosoka sy nampitaraina ny maro tamin'ny raharam-pifidianana no mandrafitra ny CNI amin'izao endriny vaovao izao izany hoe mbola hitohy ny tsy fiatezana rehetra ary tsy hisy ny zava-baovao ireo firaisamon'ny pirenena nampiakapeo sy nitsikera hatramin'izay momba ny tokotany-pifidianana tsy niditra tao anatiny CNI fa naka olona tany ivelany efa fantampoko sy fantam-pirenena izao fatale kabinetra teo aloha anapanao politika tombanana ho kandida amin'ny filohampirenena manaraka eo no napetraka hitarika ny fikarakarana ny fifidianana tranga manome vahana indray ny kisarintsary-pifidianana sy fisiany fitanilana eo amin'ny sehitry ny fifidianana eto amin'ny firenena ka tsy azo ekena izany hoy ny fanazavan'ny mpanao politika ny olombelona dia ny eo ihany no averimberina ny rafitra tsy misy miova neutre ve zany le CNI amintsika tsy lôzika mihitsy ny zavatra ataontsika raisiko ohatra fotsiny zany zao aiza ny administrateur civil amin'izao aiza ny syndicat ny SMM ilay solo tena navoaka ny zareo mihitsy fa tsy olona tenitendrena vari hoe tiana avy amin'ny fiarahamonpirenena dia administrateur civil le olona zany rehetrarehetra zany rafitra tiatsika ovana daoly eto ary zay mpanao politika tsy anaikinaiky fahatany tsy ny viravirainy izay te ifehan'ity fanjakany ty ny firenena nandanina andro sy nandanina fotoana ty nanomboka 72 2026 tsika zao dia zao foana ve ny zavatra ataontsika eto amin'ny firenena ity tsisy anaiky an'izany tsony eto fehiny tsy tokony azakazaka iroso amin'izany refonte de la liste électorale zany aloha ny CNI amin'izao fotoana fa miandry ny fehin-kevitra tapaka sy ivoaka amin'ny fikonan-doham-pirenena eo hoy ny mpisehatra tsy mahamaika izany fifidianana izany raha mbola ho feno hosoka sy halatra ihany aleo aloha miandry aleo aloha mifampiresaka aleo aloha mifanazava aleo aloha diovina ny tokotaniny atongavana amin'ny tena fanavaozana sy fanovana marina ary hisy any fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra
tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny fikasana eo anivon'ny anteny miaram-pirenena anendry izay solon-tenany eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny solombavam-bahoaka izay mikasa iroso amin'ny fametrahana izay solon-tenany fa hatreto tsy mbola nisy didim-panjakana aneo ny fahabangan'ny toerana eo anivon'ny HCC na ihany koa fiantsoana ireo solon-teny solombavam-bahoaka metraka izay solon-tenany onona saina hosoloan'ireo solombavam-bahoaka ny solon-tenany eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Araka izany raha ny angom-baovao tanterahana teny anivon'ireo solombavam-bahoaka tamin'ity androany ity iroso amin'ny fanendrena fifidianana izay solon-tenany vaovao ho mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izy ireo ao anatin'izao fivoriana ara-potoana izao ka ho tanterahana ny alakamisy izao izany raha tsy misy ny fiovana. Antony maro samihafa no voalaza fa irosona amin'izany raha ny angom-baovao hatrany. Isan'izany no hoe tsy mahafapo ireo solombavam-bahoaka ny asa tanterahany solon-tenan'izy ireo eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ankehitriny. Ao ihany koa ny milaza fa efa nilaozany toetrandro sy ny sisa tranga izay mampametra-panotaninany hoe angamo rehefa avy amin'ny anteny miaram-pirenena ilay olona dia tsy maintsy anao izay ahafaly sy mampetipety ny solombavam-bahoaka mandritra ny fepito-piasany eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa raha tsy izay dia hosoloana indray. Fa iza hoe zany didy amandalana milaza zany ny aminy hoe raha avy amin'ny anteny meran-doholona ilay olona dia manome tombon-dahany sy mampety ireo olona na avy amin'ny fahefanam-pitsara ka manana didy hijery manokana izay manendry azy. Raha izay hoentina izay ity firenena ity fa tsy tokony hoe eo ny androm-panjakana ny aviany fa izay lalàna no jerena rehefa tafiditra eo anivon'ny HCC ka raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ekena sy lalindreo mpitsara ambony eo anivon'ny HCC fa raha tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana dia lavina tsy hijerena ny aminy hoe avy amin'ny rakoto na avy amin'ny rabe na avy amin'ny androm-panjakana tatsy na zaroa no nanao ny fangatahana fa rehefa lalàna dia lalàna rehefa azo raisina dia raisina fa tsy voatery mitombona. Zay eo fa raha ny lalàna manan-kery sy mifehy fitsarana avy momba lalam-panorenana izay ihany koa mazava no voarakitra ao amin'ilay ordonnance 2001-003 fa na misafidiny mametra-pialana na mametra-pialana ankitsy-po na noho ny fahafatesana vao miroso amin'ny fanoloana azy ireo androm-panjakana na vondrona ny aviany sa ve ametra-pialana ato ilay mpitsara eo anivon'ny HCC ho ny fanontaniany mpanara-baovao. Ao anatin'io ordonnance ihany koa no milaza fa azo ataony fanoloana raha misy ny fahabangan-toerana ary vao marina izany. Misy ny didim-panjakana maneho izay fahabangana izay sy ny fiantsoana izay androm-panjakana ny aviany iroso amin'ny fanoloana azy. Na ihany koa miala vetrany ilay olona raha misy andraikitra sahany mifanitsaka amin'ny andraikitra sahany eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Andrasana araka izany izay fiovana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mandra-pahatonga ny 20 Mey io na isy izay fametra-pialana izay na isy andraikitra mifanitsaka amin'ny sahan'ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ka ahitana ny fanoloana azy. Raha tsy izay fandikan-dalàna no ataon'ireo fahefana mpanao lalàna. Lafomba vahoafa mihitsy indray atao peta-drindrina avokoa ny sanda ny fidinana ifotony ataon'ireo mpiasa ny fandrefesany tany sy ny fananan-tany izay nasipanitsina sy zakany rehetra hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharan-tany. Tanjona amin'izany ny sy ny mangarahara fa ihany koa tsy ahafahan'ireo teknisianina makatombo na manararoatra fa nampanazavana. Nisitraka ny fizarana titre-tany faobe miisa 700 tamin'ny alalan'ny hetsika ODOC na ny opération domaniale concertée izay karakara ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ireo mponina eto amin'ny komina ambonivohitra Maivatanana renivohitra faritra Betsiboka omaly zoma 20 Mey 2024 raha ny fanazavana titre-tany miisa 100 ho an'ny komina Maivatanana sy ho an'ny komina Mahatsinjo ato amin'ny faritra Betsiboka no hozaran'ny ministera amin'ny taona 2024 ity. Talohan'izao efa nisy ny fizarana titre-tany miisa 30 taty an-toerana araka izany mbola isy ihany koa ny fizarana titre miisa 16 ho an'ny komina Maivatanana raha efa andalam-pikarakarana ny fizarana titre 500 ho an'ny komina Mahatsinjo kosa ny sampandraharaha ny fananan-tany sy ny raharahantany amin'izao fotoana nanamafy ny ministra fa eo anelanelany 5 ka hatra amin'ny 20 ariary metatra torado ny vidin'ny tany ho an'ny komina Andrenivohitra amin'ity hetsika ODOC ity. Raha 1000 mètres carrés zany io tanina io dia 20 000 ariary. Dikan'izay tokony samby avidin'ny tany aby manomboka zao. Ny tokotany tsy misy trano zany dia 5 ariary. Raha 1000 mètres carrés zany taninao 5000 ariary. Mora zany. Efa ho affichentsika eraky ny Madagasikara zany ny fourchette na ny prix amin'ny resaka standard prix standard zany amina fanaovana descente rehefa ny mpiasa ny topo domaine zany mandeha mity
dia hoe reto ny vola aloha tsisy moatran'iny tsy hisy zany mahazo maka vola amboniny zay voasoratra ary hisy ny fagnarah-maso tena falaly mipaka loatra ny adi-tany eto Madagasikara ka anjarany tompona ndraiky mpanjakana no mitsirika ny mpangalatra tany. Ankoatr'izay nampafantatra ny ministra fa hofoana amin'ny fiandohana volana jona ho avy zao avokoa fa raha fahatarany ireo bain fiotika na ny fanofana maharitra ny tany rehefa tsy aradrarina na any malagasy zany na any vahiny rehefa voapirofo fa tsy mbola misy fotodravitra samiorina. Mahakasika ny politika ny vidim-bokatra no anohizantsika ny fampahalalam-baovao tokony hametraka politika matipaika hifehezana ny vidim-bokatra ny fitondram-panjakana ahafahana miaro ny vidim-bokatra ny tantsaha amin'ny fotoana miaka-bokatra hoy ny faneho-kevitra ny solombavam-bahoaka takina ihany koa ny ampiakarana ny tedi-bola ny fambolena ampitomboana ny vokabary eto an-toerana rina fitiavana. Tsara ny vokabary tamin'ity taona 2024 ity tamin'ireo komina maromaro anatin'ny faritra Analamanga raha nambaran'ireo tantsaha nanaovana fanadihadiana mampitaraina ny tantsaha nefa ny fahamoran'ny vidim-bokatra izay tafidina ambany dia ambany arivo hatramin'ny 200 ariary ny kilao ny vary akotra amin'izao fotoana ny fararano favokarany tahaka izao miteraka fatiantoka ho an'ny tantsaha mpamokatra izany ka tokony hisy ny fandraisana andraikitra amin'ny fametrahana vahaolana maharitra hoy ny nambarany solombavam-bahoaka. Mivarotra ny tantsaha rehefa tonga ny fotoana fararano volana Mai, Avril, Juin midina ny vidim-bary. Iny nefa nanaovany tantsaha ny didiny manontolo indraindray lany amin'ny didy ny vary vokarina. Tonga nay nefa ny volana hoe asara manomboka oktobra raha tonga ny anina dia miakatra indray ny vidim-bary. Dia eo indray zany le tantsaha voatery mividy satria tsy misy tsony eo ampelantanana hoanina dia lasa ny vidy lafo indray. Dia misy zavatra zay hoe ny politika ny vary aloha hatreto aloha mbola tsy voafehy mihitsy. Dia izay ny mampalahelo zany hoe ny tantsaha zany dia natao hizaka ny mahafoana amin'ny fotoana rehetra na fahavaratra na lohataona na fararano na ririnina. Miantoka ny fampiodinana ny ara-toekarena sy ny fanatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ny fambolem-bary eto an-toerana. Tokony ametraka politika matipaika ny fanjakana, hifehezana ny vidim-bokatra, hitsinjovana ny tantsaha mpamokatra sy sorohana ny amin'ny mety fanararaotana ataon'ny mpanangom-bokatra. Ny vary ny fototry ny fiainan'ny malagasy tokony stable foana zany ny vidin'io vary io mandavataona mba ahafahan'ny tantsaha mandanjalanja hoe tianao ataoko, tianao ataoko, tianao ametika, tianao haingo, tiany fa lasa mandeha ila zany raha izay ilazana azy mandeha ila. Tena dikany stock eny mba hoe istabilisena ny vidim-bary zay ny tena vidin'ny stock ny ilana stock fa tsy hoe kory hoe aminona aminona ny fambolena famokarana malagasy. Dia noho izany mba ahafahana manena zay fanafarana vary zay toanana mihitsy ny tantsaha amina tsy tokony ho sarotra amin'ny fanjakana manatanteraka ny zavatra zay raha misy politika tsara mipetraka. Tsy ahivina trany mandidina ny 5 tapitrisa taona ny vokabary akotra manerany nosy tamin'ny taona 2024 akambola nafarana vary hatramin'ny 7 hetsy taona isika tranga izay maneho fa mbola mijanona ho nofinofy sy resaka ianatra eto ny viny amin'ny fahavitantena ara-tsakafo takina ny ampiakarana ny tedi-bola ny fambolena ampitomboana ny vokabary eto an-toerana raha ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka hatrany. Na resaka indray tato ato ny fanampoizinana ara-tsakafo eto Seroa izay nahitana karazan-tranga maromaro toy ny tao Anjozorobe. Tokony mafisina eo anatrehana izany ny fandraisana andraikitra hisorohana ireo tranga efa nisy teo aloha namoizana ain'olona maro ny antsiprian'izay. Nirongatra indray tato ato ny fanampoizinana ara-tsakafo ary nahitana tranga isan-karazany izany tamina toerana samihafa raha tsy laza fa tsy ny tao Anjozorobe izay nahitana marary misy sazato mahery tonga namonjy ireo tompom-pahasalamana tao anatiny 3 andro. Mampametra-panontaniana maro ny hoe mbola misy ve ny fitsirihana ireo entana amidy amin'izao fotoana? Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao tsy mahazatra ny mpanjifa intsony ny mijery daty rehefa mividy zavatra iray eny amin'ny mpivarotra izay midika fa tokony hamafisina ny fanaraha-maso ireo entana indrindra ireo entana avy any ivelany. Marina fa tena adidin'ny ministeran'ny varotra ny manao an'ireo fanaraha-maso ny entana amidy izay ho an'ny mpanjifa indrindra. Raha marina tokoa fa nisy foana zany resaka fanampoizinana ara-tsakafo ny olona izay manjifa an'ireny manko tsy mahita ilay zavatra ohatra risy koatra hoe menaka lany dady na mety hoe lafarinina mety ho lany dady fa ny mpanjifa rehefa tonga eo amin'ilay sakafo ao anaty fanasana izy dia mihinana
zany hoe dikan'izay zany a tokony mbola tena mafisina mihitsy zany le fandraisana ndraikitra amin'ny fanaraha-maso reo le entana indrindra fa reo le entana avy any velany. Efa nisy ireo trangan-javatra tahaka izao teo aloha izay tokony ho voasorika taty aoriana raha samy nandray ny andraiky ny tandrify azy ny tsirairay araky ny fanazavana hatrany. Ohatrany hoe tonga dia ny fanaovana fitazomana an'ireny entan'ireny ary ny olona izay mivarotra an'izany dia tokony hiaran'ny famaizana koa. Marina fa misy lalàna eto amintsika eto Madagasikara fa le fampiarana ny lalàna mihitsy zany ny hitako hoe mbola tena goragora satria efa maro ihany izay resaka fanampozinana ara-tsakafo ny tranga teto izay. Tsy ampy ny fandraisana andraikitra ary mila apetraka ny paikady ahafahana manara-maso ireny entana ireny ny ara-dalàna. Tsy maintsy manaraka fenitra nasionaly na iraisampirenena napetraka ireo entana sasany toy ny sakafo, fanafody ary ireo vokatra simika. Ireo fenitra ireo izay natao hiantohana ny fiarovana ny mpanjifa sy ny kalitaon'ny vokatra midy eny an-tsena. Tokony hisy araka izany ny fitsirihana ataon'ireo tompon'andraikitra isa-tsokajiny, hijerena akaiky ny kalitao, ny fahadiovana ary ny fiarovana amin'ireo entana ireo indrindra amin'izao akatoky ny patikôty izao. Dia ny vaovao indray no antsika amin'ny sainty vetivety eo anatin'ny doka fohy mbola sainam-pananjana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy tsy saraka aminay. Mandray fandrina mila fandrina vaovao tsika ahoana ny atao fa mbola tsapy ny vola-kasitsika amin'izao tsy olana izany pas de cash pas de souci nividiana entana an'io aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany ny fahany olana izy mianakavy miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerany Madagascar azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy fananam-bola eny eo mividiana entana an'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Découvrez le pouvoir de l'innovation avec la gamme d'imprimantes Canon, Synsys et Pixma. Chez vous comme au bureau, les imprimantes Canon multifonctions puissantes et fiables vous offrent des résultats exceptionnels, quels que soient vos besoins. Canon Pixma MG2541S, Print Copy Scan, Canon Laser MFP, i5 MF3010. Les impressions Canon, des impressions meilleures que l'original. Canon, fiabilité, innovation, qualité. En vente chez Cosmos. Le rendez-vous des mamans, c'est chez Accourdig. Du mercredi 20 au dimanche 31 mai, profitez de 50% de remise exceptionnelle dans vos boutiques. Il y a une maman. Vous aussi, partagez le fruit de votre réussite en faisant plaisir à votre mère. Choisissez le meilleur des cadeaux pour elle chez Cosmos. Chez Cosmos, on s'occupe de vous, on s'occupe de tout. Cosmos, votre partenaire de confiance. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka
dia tonga varaliana fa misy revo zay tiny e. Tiako Jimina mangala etaitanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût tegna naturel tsy piraty fa tegna réel parfait orange fraise et coco sy parfait maro isan-karazany Jimina avy agny Europe amle tegna top Mina mety aminah. Week-end cadeau! Kiffeu des partageurs ni week-end en toi, ni telombre full kacham di membre full mai, ni diana Netflix 5000 1,2 giga, de Mazuka du méga 10 pour les sanzat, Zanwe 600 méga, Alatime toi, des cadeaux 1,2 giga bezon ou menayan la, zele mi faille! Envie d'un 10 000 ivoiriens footsen, Cindy ni dièse, 322 étoiles, 71 dièse. Oh, yes! dia tavaverina soma tsara to anatiny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indrasika amin'izao fotoana izao mbola verina trany araba topoky lasy topoky vavy mbola sainam-panajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany mahakasika ny fety ny Pentecosta avy hatrany hanomboantsika ity tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ity akoatra ny tsinany ankoho amam-borona sy ny sakafo izay matetika resaina rehefa fety tahaka izao mahasarika olona ihany koa ny fandehanana any amin'ireny mpanao taovolo sy mpikirakira endrika amabika ireny akoatra ny akanjo na izany tsy mitovy tamin'ny tsenany Paska ny tsenany Pentecosta raha ny fanazavana ny antsiprian'izay. Tsy mitovy mihitsy ny Paska sy ny Pentecosta na dia samy fety kristianina azy raha jerena amin'ny lafiny ara-barotra. Mandeha kokoa ny tsena amin'ny Paska mihoatra ny Pentecosta hoy ny mpivarotra nanaovana fanady adinina. Akoatra ny tsenany akoho amam-borona sy ny sakafo efa mahazatra hatramin'izay rehefa vanim-potoanan'ny fety tahaka izao. Mahaliana ny olona ihany koa ny fikarakarana ny endrika amam-bika. Ilaza izy ireo fa vitsy ny olona tonga mihoatra ny tamin'ny Paska. Paka kosa mibetsaka ka. Paka betsaka olona kokoa noho ny Pentecosta. Fa ny Pentecosta tsy dia tena malaza noho ny Paka. Ie, fa raha koarina amin'ny Paka tsisy olona zao. Ie, nenay zao vitanay aty maraina hatramin'izao eo amin'ny 40 teo. Tsy dia tena mety raha koarina tamin'ny Paka. Tamin'ny Paka nenay soma misokatra rapitso maraina fotsiny. Dia mety mbola isika, mbola betsabetsaka ihany na 40 voa. Hafa mihitsy ny klienty fety le misy le olona tsy manao volo hitanao reny andavanandro lasa manao volo daholo rehefa fety ny andro. Rehefa fety alohany tamin'ity aloha zany tsy haiko brochine daholo tena nataony olona. Brochine dia manao hoho, izay ny tena ataony. Raha ny tsenan'ny akanjo tsy mitovy ihany koa ny mpividy tamin'ny Paska sy ny Pentecosta hoy ireo nanaovana fanady adinina. Na dia efa misy fihenam-bidy atao aza, nilaza ireo mpivarotambo fa mitsitsy vola ny olona noho ny fisian'ny fety maromaro mifanesy. Dia tsy mahazo kizitina, tsy mahazana fa tena manetry tena kely mihitsy sady mandevitra manao izay vitanan'ilay olona. Dia mahita ilay fatsoranao ny olona dia mividy izy na tsy te hividy ary. Ny Pentecosta zany ny olona tsy dia tena mividividy zavatra akanjo izy. Na hoe manao zavatra lafo be mividy zavatra lafo be satria efa presque efa nahazo tamin'ny Paka sy ny Krismasy izy dia somary mihenahena kely ny fahefa-mividy. Dia ao mihitsy mitsitsan'ilay vola atao amin'ny fetiny reny zareo dia manina moa dia tsy dia mamoaka vola fa na zany ary misy mividy ihany. Ara fa ty Andravoango zao zay dia tena misy hoe 3,000 Royal remomota reny zao ty aminay Royal dia mahazo veste jean mahazo 5,000 robe mahazo 3,000 fa ny tena zavatra andrasana amin'izao andro fety zao dia le fotsika mihitsiny tena hoe manana fitiavana voalohany indrindra aloha an'Andriamanitra dia avy eo koa tsika mame voninahitra azy amin'ny fomba fitafintsika. Na eo amin'ny lafiny ara-panomanana aza tsy mitovy amin'ny fanomanana ny fetin'ny Paska ny Pentecosta ho an'ny isan-tokantrano araka ny fanady adina natao. Raha nanomana vola misimisy kokoa ny Paska na ena izany tamin'izao Pentecosta izao ho fitsinjovana ny ampitso toza ihany koa ny fitsangatsanganana. Misy ireo mieritreritra ny voaka fa misy koa ireo nisafidy ny hijanona satria efa nandeha tamin'ny Paska. Maro ireo misafidy ny alatsinain'ny Paska ho fitsangatsanganana. Eo ireo andeha hitsangatsangana fa misy koa ireo nanomana programa
ny hijery ireo fety aman-danonana miaraka amin'ny mpanakanto ankafiziny. Porofon'izany ireo spektakla maro ho an'ny andro ny rampitso na eto andrenivohitra io na any amin'ireo kominina manodidina ary tsy latadanja amin'izany ihany koa ny any amin'ny faritra. Eo ny fialana voly fa maro ihany koa ireo mametraka fa ny andro ny alahady no zava-dehibe ahafahana manavao ny ara-pinoana. Izay lafim-baovao izay hatrany tsy handalo fotsiny ny fanamariana ny fety ny fialan-tsasatry ny alatsinainy ny Pentecoste ao Mahajanga ho an'ireo fianakaviana sy ireo olona mitsidika any an-toerana fa mangina ray aman-dreny fitsangatsanganana eny amin'ny tora-pasika ary ny fiara-mifaly amin'ny printemps-tanàna ankoatra ireo hetsika iarahana amin'ny mpanakanto sy mpanao politika kolo Mahajanga. Hiova amin'ny mahazatra ary mamanikambana mianakavy amin'io alatsinainy ny Pentecote io raha ny fandaram-potoan'ny fianakaviana. Tsy anatona toerana be olona fa ifamtona amin'ny nahitana masoandro ny printemps hankalaza ny alatsinainy ny Pentecote. Fa zay misafidy mandeha amin'ny olobenay miala amin'ny village zany zay mandeha somary ambanivohitra kely. Any zany zay mivorivory any mandeha rango maraina zay any miara misakafo miara mitokiky satria izy olobe tsy afaka mandeha dia mba mivorivory any fianakaviana ny rehetrarehetra. Firaisan-kinany samy tanora amin'ny quartier no fiomanany Madame Germina sy ireo namany isoroana ny mety ho olana amin'ireo toerana lavitra sy be mpivezivezy miara misakafo sy manao izay mahafinaritra no fandaram-potoanan'izy ireo amin'io fotoana io. Zay amin'ny de Pentecote ty ndraika aloha misoma zay amin'ny quartier-nay ty zay miboboka manambomboatra magnano ambiance koa fa avy lundi de Pentecote. Karaha ataonay jeune jiaby zao tsy maintsy amin'ny quartier ty foana manao ny lundi de Pentecote. Firaviravona amin'ny quartier de toute façon moyen koa fa hitantsika amin'ny fiainana zao ty transport vola tsisy raha jiaby de tsy maintsy atao zay matsaratsara fiainana amin'ny quartier ty foana fandamindamina raha jiaby. Safidy ho an'ireto andiany tanora ireto ny ankany amin'ny Petit Plage izay anisan'ny toerana be mpitsidika mahasintona olona maro rehefa fotoan'ny fety mitsangatsanganana tahaka izao. Zay zany tsy maintsy misoro kely mandeha any Petite Plage agny mba makamaka rivotra kely. Efa voahomana ny rehetrarehetra ka. Rehetrarehetra efa voahomana mikasika an'le fitsangatsanganana. Miaraka amin'ny groupe fandamina amin'le tsy paipaika sy nisan-karazany zany mivoaka makany Petite Plage any. Na izany misy ireo tsy miomana amin'ny fivoahana fa manatanteraka asa mandraharaha amin'ny andavanandro mba hanomezana fahafahampo ireo mpanao fety tahaka ny Madmax manao asa fihetezam-bolo aty amin'ny quartier. Mandeha zany zay tsy miboaka amin'ny fa mandray client aty foana zany. Client jiaby zany raisina fa ianao andra fety tsy maintsy mandray client karaha fandraisana andavanandro foana fa tsisy fiovana hoe na hoe prix na hoe miova na hoe ino fa prix tsy miova zany. Prix mbola izy foana satria ianao ka mikoafera amin'ny tanàna sady mieritseritra hoe amindeha amin'ny ary zay programme laoliny karakory programme natao lundi de Pentecote tsy miova programme fa miasa foana zany ataonay. Ariva zay vao mitady position hoe andeha hiboaka amin'ny ville ve sa andeha hiavaka ny farany herinandro eto Mahajanga amin'io fetin'ny Pentecote io izay ahitana hetsika maro samihafa ahitana ireo vahiny mitsidika ny tanànan'ny voninkazo ankoatran'ireo hetsika ara-pivavahana maro samihafa toy ny kermesy eo anivon'ny toeram-piangonana sy ny maro hafa. Mbola maro amin'ireo ankizy manana fahasimbanana no miatrika fahasarotana eo amin'ny fidirana an-tsekoly na tsy alefa any an-tsekoly izy ireo fa tezaina eny amin'ny akany manokana. Na izany efa misy amin'ireo sekoly eto Madagasikara no mampiatra ny fanabeazana mampiaty izay efa ny ankizy rehetra miara-mianatra totsy ny Rina Tahery. Mampianatra ny ankizy hiara-iaina sy hifankazatra ao anatin'ny fahasamihafana dieny mbola kely ny fanabeazana mampiaty. Afaka miara-mianatra ireo ankizy manana fahasembanana sy ireo tsy manana fahasembanana. Manampy amin'ny fisorohana ny fanelikiliana izany. Mianatra miara-miaina sy mifanakalo ireo ankizy. Ho an'ireo manana fahasembanana, manampy azy hiditra sy ifandray amin'ny fiarahamonina dieny mbola any an-tsekoly ny fanabeazana mampiaty. Efa misy ireo sekoly mampiatra izany eto Madagasikara ary hitany vokatra azo avy aminy. Foltaona tsy mora satria ao antsika eto Madagasikara ny resaka inclusion mbola somary sarotsarotra. Ny ray aman-dreny mbola somary misy ihany fanavakavahana hoe reto ankizy reto autiste reto ankizy reto kahafa dia somary sarotsarotra fa nanao sensibilisation satria izay ny tena ilaina amin'izao fotoana izao. Izay aloha zany mampirisika anazy indrindra ao ampianarana hoe ny fahasamihafana dia tsy sakana. Ny fahasamihafana mety hitondra zavatra ngeza be eo amin'ny fiainany ary dia ao ampianarana ry zareo fa zatra miaina miaraka amin'ny ankizy hafa dia ampirisihana koa izy hanao zavatra tsara foana dia ohatrany hoe matsapa aloha
zahay fa tsy dia misy impact amin'ny zareo ilay fanilikilia amin'ny fiarahamonina. Tamin'ny voalohany mihitsy zany dia efa nampianarina ny ankizy hoe reto ankizy reto ohatran'izao ny ka iainany zareo tsy midika akory fa adaly izy na hiatakatahana izy na misy aretana izy fa mitovy amintsika ihany fa hafa fotsiny. Dia matetika ary ny ankizy ordinaire no mikarakara ny ankizy extraordinaire. Tany am-boalohany ny salasala ireo ray aman-dreny sasany satria nihevitra fa mety hisy fiantraikany amin'ny zanany ny fiaraha-mianatra amin'ireo ankizy manana fahasembanana. Rehefa nandeha nefa ny fotoana, arita ny vokatra niova ny fomba fijerin'izy ireo. Araka ny fanambarana ireo ray aman-dreny, tsy tokony ho sakana amin'ny fianarana sy ny fiarahamonina ny fahasembanana. Io ihany moa ilay hoe mahazaza an'ilay zaza zany dia misy ihany ny remarque hoe ilay zaza extraordinaire nanao an'izao fa amin'ny ankapobeny tsy nisy olana fa tonga dia niara ny aina sy ny namboly fiarahamonina lamina zany ny tsy ao am-pianarana aloha efa nisy ihany aloha occasion ny rahana tamin'ny ankizy tsy tao am-pianarana nefa extraordinaire fa nandeha ho azy tsy nisy olana. Ainy zany miara-monina ivelan'ny sekoly miaraka amin'ny ankizy extraordinaire tena tsy nisy olana mihitsy fa dia ain'le zaza le zanako zany miara-monina tamin'ny ankizy hafakely. Taloha maro tamin'ireo ankizy manana fahasembanana no tsy nalefa nianatra. Ankehitriny efa misy ireo ampidirina ny amin'ny sekoly manokana na ivontoerana fitaizana. Rehefa miara-mianatra ireo ankizy rehetra mitovy ny lesona omena azy ireo. Mila fanampiana manokana kokoa anefa ireo manana fahasembanana ahafahany manaraka tsara kokoa ny fianarana. Ireto indray ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao Nicole tamin'ity androany ity. Vola mitindina $10 no natokany firenena mikambana anatevenana ny tahiry adiny amin'ny valana aretina Ebola ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo amin'izao fotoana izao. Raha ny tatitra farany misy 57 ny tranga ina, 220 ny tranga voamarina ary 7 no efa maty ny Ebola. Ao amin'ny faritany Ituri sy ao amin'ny Mongbayu izay voalaza fa efa mihitatra ny amin'ny faritry Raopara, Bunia ary ny atsiminy Kivu mono tena ahitana ity aretina amin'ny RDC ity amin'izao fotoana. Fiara fitateram-bahoaka mampitohana Antananarivo sy Anjozorobe no tradoza ao mihoron-drano any amin'ny lalam-pirenena fahatelo. Tsy nisy ny ainana fohy fa renim-pianakaviana RS sy ny zanany no naratra noho ny fandehanana mafy no antony nahatonga ny loza raha ny loharanom-bavao. Migadona ao fandriana ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Randrianirinina Mikael Mivady sy ireo delegaciona miaraka aminy. Natomboka tamin'izany ny fanarenana ny lalam-pirenena fa 170 mirefy 270 kilometatra mampitohy ny fandriana sy kely kapona ambositra izay efa tany amin'ny 420 taona lasa no nisy fanamboarana farany. Notsindry ny filohan'ny fanavaozana indray moa fa orinasa malagasy no andray an-tanana IAS izay andraiketany orinasa UCHBTP. Marina fa tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny rafitra vaovao antsoina hoe marché routier à obligation de résultat no fanarenana ity lalam-pirenena ity. Paikady vaovao isorohana ny IAS zara fa vita. Manomboka izao tsy maintsy ampahafantarina amin'ny vahoaka ihany koa ny anarany orinasa manao ny famboaran-dalana rehetra eto Madagasikara. Toy izany koa ny vola natokana hanaovana ny IAS ary ny ingénieur de contrôle tompona andraikitra amin'ny kalitao ny IAS araky ny toromarika ny filohan'ny fanavaozana. Ity asa ity ihany koa dia tafiditra ao anatin'ny programa PMCI izay vatsiny ny banky iraisam pirenena vola ka 420 miliara ariary no teti-bola natokana ho amin'izany ary tratramin'ny fa 4 ny volana martsa 2024 ity tetikasa ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena no esoriny filo Senegal omaly eo amin'ny toerany maha-Premier Ministre azy intsony ny Premier Ministre sady mpiarady taminy teo aloha Ousmane Sonko rava ihany koa ny gouvernemanta izay notariny taoriny ny volana maro nisy ny disadisa teo amin'izy ireo lahy ireto raha ny vaovao avy any toerana. Izy ireo izay niara tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny volana aprily taona 2024 noho ny fanantenana lehibe napetraky ny vahoaka tamin'izy ireo araky ny vaovao avy any toerana hatrany. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny tompoko lahy sy tompoko vavy no entina mamarana indray izao fampahalalam-baovao izao isoriny anao nanaraka izany hatramin'ny farany mame fotoananao any rampitso indray felo maro tompoko.
Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.